Mitoetra ihany koa ny fanomezana raha maimaimpona izay ataon'ireo tsara sitrapo na ihany koa zany fikambanana teny anivon'ny Fobe fitehirizana raha teny amin'ny hôpitaly Agera teny isan'ny nanefana didiny tao anatin'izany ohatra ny mpiasa ao anatin'ny orinasa Nymen ny Tsimbazaza mahatsiaro manadidina izy ireo ao anatin'ny fanampiana mpiarabelona ka tonga nanefa izany. Anisan'ny tena mampijaly ny amin'ny toeram-pitsaboana matetika ny tsy fampindra ao amin'ny toeram-pitehirizana izany sy ny banque de sang maro ireo fikambanana sy orinasa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana no manatanteraka hetsika fanomezana raha matetika. Androany dia mpiasa misa 10 teo anivon'ny toeram-piasana Nymen tetsy Tsimbazaza no nanome raha maimaimpoana ny fitehirizana raha eto Antananarivo, hetsika izay entina nampinda ny mpiarabelona ity hetsika ity arany fanazavana voray. Vonona zany ny orinasa mpiara-miasa atao amin'ny orinasa Nymen Madagasikara anome raha ho an'ny mpiray-tanindrazana sy ireo zanila. Hetsika efa nomanana nandritra fotoana maharitra fanofanojo ary izay zany anisany hoentina nampiana ny marary. Narisika tokoa ireo mpiasa raha ny fanazavana avy amin'ity hetsika ara sosialy ity tanjona ho an'ity orinasa ity ny amerenana ny hetsika sahala amin'izao indroa isan-taona mba entina hanampiana ireo mpiarabelona izay mila raha.